Toy izao indray ry havana ny teny zaraina izay omena antsika anio. Famaizana manokana no azon'ny ratsy fanahy. Hoy ianao hoe nahoana ny velona sy toa voatany ratsy fanahy? Ahako voasoratra amin'ny Joba 2:20-27 amin'ny anaran'i Jesosy hoe nahoana ny velona ratsy fanahy ka sady tratranitra ny be hery, ny zanany koa mitohitra tsara eo anatrehany ary ny zafiny eo anoloany, ny ankohonany miadana ka tsy manatahotra ary ny tsoakazon'Andriamanitra tsy mamely azy. Andriamanitra nefa manafahy azy amin'ny fombany, izay tsy voatery hita amin'ny vatana. Ahako voasoratra amin'ny Joba 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe aoka ny masony ihany no ahita ny loza manjoa azy, ary aoka ny tenany ihany no hisotro ny fahatezeran'Andriamanitra. Andeha isika hifona ho azy ireny ka mba hibebaka sy hiova fo izy. Mandra-pioana tompoko.